Viviane Dewa Zafnandro, PCA-ny Office Régional du Tourisme ny Fort Dauphin. Tonga eto zany zay amin'izao fotoanan'ny salon de tourisme zao. Aneo koa resaka momba ny destination Fort Dauphin. Miaraka taminay teto partenaire ny PICA, ny Air Madagascar, ny Port de Douala, dia ny Rio Tinto. Ireo ny partenaire anay. Nanasa ny Matiana zany zay ny professionnel tour opérateur sy ny agence de voyage nyresahanay ny momba ny Fort Dauphin. Zany hoe inona no zavatra amidinay any Fort Dauphin. Dia teo koa Air Madagascar nanolotra tarifa spécial mba hampiroborobo zany ny fizahantany makany Fort Dauphin. Any Fort Dauphin zany dia afaka mandray zay tourisme familial satria manana parc sy réserve be da be zay, manana lémurien, misy plante endémique. Afaka atao any aminay koa ny milomano satria misy plage lakienina zany manodidina ny tanàna ny Fort Dauphin. Tsy mila mandeha lavitra toy ny tanàna hafa fa eo an-toerana mandeha tongotra dia afaka misafidy plage isan-karazany izay azo anaovana sport toy ny surf sy ny kitesurf. Afaka manao koa pêche au gros au Fort Dauphin. Afaka mandeha mitsangatsangana amin'ny sovala any Fort Dauphin. Afaka koa mandeha tongotra mamakivaky ny natiora zany any Fort Dauphin. Ary miala koa zany dia betsaka zavatra endémique zany toy ny palmier trièdre, ny plante maro samihafa. Mandray bateau de croisière koa Fort Dauphin. Efa sambo roapolo zao no niraisin'ny Fort Dauphin hatramin'ny 2009 ary manara-penitra zany ny port. Zany hoe aux normes ISPS dia miakosta zany ny bateau ary afaka mandray sambo ngeza be hatrany amin'ny 200 mètres zany. Tanjona ny Fort Dauphin dia 27 000 touristes zany no tonga tao Fort Dauphin. Frantsay, américain, sud-africain, réunionnais no tonga mitsidika ny Fort Dauphin. Betsaka tourisme d'affaires koa Fort Dauphin mijery ny projet izay eo amin'ny parc de Douala izay misy 400 hectares izay anasana ny opérateur rehetra zany anorina orinasa ao amin'ny zone port. Tena mana olana sedraina tokoa zay eo Fort Dauphin satria zay eo Fort Dauphin dia miezaka tokoa na ny tanàna na ny opérateur. Misonitra avo ohatrany ny fandraisam-bahiny eo Fort Dauphin misy 200 chambres aux normes internationales au Fort Dauphin. Fa ny indro kely dia ny fahatongavana any amin'izao fotoana zao. Ka izay no anaovanay antsoavo amin'ny fitondrana mahefa sy ny partenaire sy ny bailleur mba izery akaiky ny lalana makany Fort Dauphin amin'ny route nationale anankitelo dia tsy misy tsara. Ny Vangaindrano Fort Dauphin 200 km, ny Osy Fort Dauphin, Tuliara Fort Dauphin. Raha io lalana io zany ny vita dia mamaha olana maro na resaka ekonomika na resaka touristika satria ny tourisme anie zao na tourisme national raha dia afaka fa mandeha any Fort Dauphin toy ny ka amin'ny ville rehetra satria ny atout touristika rehetra anananay daholo. Ny chambre traikefa koa dia eo ampanaovana formation ny office de tourisme zao mba hahamatianina anay amin'ny fandraisam-bahiny satria efa mivonona zay ndray vahiny maro fa ny lalana zany ny sisa. Ary io zany tena lafo be amin'izao crise zao zany dia tena mametraka olana ho anay ilay izy satria lasa lafo be ny frais d'avion. Ny olona tsy anana vola andehanana avion foana dia ny raha andeha tomobile fiara. Eo koa ny insécurité, ny tsy fandriam-pahalemana mandeha makany aminay. Ny olona hanao vacances tsy andeha monter na akory. Misy fiteny vazaha zay manao an'izao hoe tous izy fa ne pas mourir amin'ny vacances zany. Nous avons des parcs nationaux, nous avons des réserves naturelles et où il y a des faunes et des flores endémiques. Nous avons différents types de lémuriens comme le chifaka, les lémures cathares, les lémures nocturnes également.
Fort-Dauphin est entouré par 6 plages et vous pouvez même pratiquer des sports nautiques en ville de Fort-Dauphin comme le surf et le kitesurf. Donc on attend que vous. Fort-Dauphin est donc c'est un endroit idéal pour toute famille et pour ceux qui aiment le sport. Merci beaucoup. Voilà.